Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hanaraka ny antson'iza ianao. Hanaraka ny antson'iza ianao. Hosea 4:12 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra. Hanaraka ny antson'iza ianao. Mahazakan'ny ny fanapahan-kevitry Isiraely teo anatrehany antson'Andriamanitra. Andriamanitra no niantso azy hatramin'ny voalohany, hatramin'ny fironany Isiraely. Andriamanitra no niantso azy ka nanafaka azy tany Egypta. Asehon'Andriamanitra mihitsy fa nitaiza sy nikolokolo azy hatramin'ny fony mbola kely, toy ny fitantanana ny zaza, nampianatra mandeha, ny kolokolo. Zany no nataon'Andriamanitra tamin'ny Isiraely. Indro anefa ankehitriny niaino feo hafa Isiraely, niaino ny feon'ny fanompo-tsampy, nandeha nanaraka ny antson'ny Bala, nanatitra sarin-javatra anidiny. Adin'ny Isiraely ny feon'ny Jehova izay niantso azy hatramin'ny voalohany. Zary nanaraka feo hafa Isiraely. Eto ry avako malala, ambaran'i Jehova fa efa nisotro ny aleko maty mihitsy Andriamanitra. Niantso an'Isiraely, nanolo-tena ho an'Isiraely, nikarakara an'Isiraely arak'izay ambarany andininy fahaefatra dia notariana tamin'ny kofe mahazakan'ny fitiavana izy. Eny tena toy ny manainga ny fehim-bava eo ambonin'ny valan'ny ranony aho izy ka nanolo-kanina azy tsy moramora. Andriamanitra nisotro ny aleko maty ho an'Isiraely. Izay mampiavaka manokana ry avako malala ity bokyny Hosea ity dia ny fanasongadinana fa i Jehova no vadin'i Isiraely. Jehova no vadin'i Isiraely ka na fatra-piodina aza dia tiany Fony. Tsy manary na mandao an'Isiraely na oviana Andriamanitra. Fa ny fanontaniana zany dia mitodika amin'ny Isiraely ary mitodika amin'ny fiangonana ankehitriny koa manao hoe hanaraka ny antson'iza ianao. Eo lay ny kolokolo, ny taiza, na ny soa, na fony ainy mihitsy azy. Tsaroantsika ny nahafoizan'Andriamanitra ny zanany malalany dia Jesosy Kristy mba ho famonjena izao tontolo izao. Nefa mandrakariva ny fiangonana variana sy miodina ka mitady andriaman-kafa, mitady sy miaino feo hafa ao arahana, miaino ny feon'ny fieritreretan'ny samireny, miaino ny feon'ny satana, ilay mibitsika, mampirisika, mampisaraka, miaino ny feo hafa tsy mampandroso rehetra ao anatin'ny fiangonana, miaino ny feo hafa manakorotana. Hanaraka ny feon'iza ianao. Hevery ry havako, ny zava-dehibe maro sesehena izay nataon'Andriamanitra ho an'ny fiangonana, ho an'ny Isiraely, ho an'ny mino ary ho anao koa aza. Hevery fa efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga Andriamanitra. Efa nitantana sy nikolokolo anao hatramin'izay nahakely anao Andriamanitra. Dia sanatria ve mahita ny akanga tsara soratra dia hanary ny akoho tamatrano raha ho akanga tsara soratra. Ary Andriamanitra koa tsy akoho tamatrano, tsy akoho izy fa manome anao ny fitahiny mahagaga.
ny fitondrano soa, ary vaovao isamaraina aza ny famondram-pony arotsany aminao. Andeha ry havako malala, andeha hiaino ny feon'Andriamanitra, hanaraka ny antson'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra, ka hanary ny feo hafa rehetra izay tsy avy amin'Andriamanitra, handary ny feo hafa rehetra izay tsy avy amin'Andriamanitra. Anio ary, raha anontaniana ianao manao hoe anaraka amin'ny feon'izy ianao, andeha amaly tahaka ny Josoafa izay manao hoe raha izao sy ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Indreny fifalianay ry Andriamanitra rainay, fa Andriamanitra miantso anay ianao amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra mamelombelona ny fiantsonao ao anatinay ianao, mampahatsiaro anay ny lasa ianao, ny amin'izay nitondranao anay tamin'ny tanana mahery sy ny sandronao tsy toa. Resy lahatra izay ankehitriny, fa ny antsonao Andriamanitra ireriany no mahatsara anay. Dia ndreto izay Tompo vonina anaraka izany, ary vonina koa andeha amin'izay hitondranao anay. Fa amin'ity anio ity, raha sitrakao Andriamanitra dia mba sitraka ihany koa. Raha tianao Andriamanitra dia tena faniriana indrindra ny hijery manokana ny fiainan'ireo mpanompo sampy, ireo tsy malalanao Andriamanitra, ireo izay efa niodina niala taminao, ireo kristianina izay niemotra tamin'ny finoana. Tompo vangio ndray makandray izy ireny mba hitodiany aminao ilay Andriamanitra tompo sy mpamonjy ny fiainana. Dia tahaka izany koa nitondranay ambavaka izay rehetra efa manaradianao mba hiorina tsara, hiorina mafy, tsy hizongozona amin'ny finoana ary tsy emotra amin'izany. Tompo ao matoky hatramin'ny fahafatesana izy ireny, dia omena azy ny satroboninahitra ny fiainana. Dia ho anao Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina, ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.